Miarabantsika fiangonana tonga amin'izao fidirana faharoa amin'ny 13 jona 4 izao ry havana. Fifaliana ho antsika ny manona ny fahasoavan'ny tompo amin'ny sampana vokovomanga sy ny rantsana fanantenana izay tsarovany FJKM amin'ity alahady ity. Ary ao anatin'izany koa no nanasana ny ray aman-drenitsika secrétaire au niveau de départemental fiangonana dia Ramatoa Randriamanavitra Ionapitandrina hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'izao fidirana faharoa izao. Miarabanao sy ny ankonanao amin'ny anaran'ny Tompo, mirary ny herin'ny faherezana ho aminao amin'ny andraikitra sahanao anivon'ny FJKM. Dia ny Tompo ane ombanao. Fahafaly koa isika mifanatritava amin'ny mpitandrina Rakotomalala ny Vomboangy efa mianaka ombany ny komity ny 520 taona arak'izay nanasantsika azy amin'ity an'ity. Miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ilay Tompo ny fiantsonana hitahirinareo ary mirary sahady hatanterahany jobily volafotsy 520 taona nampitandrina anareo mivady hiazakazany fitandremana isy hoavina. Dia mampahery anareo komity koa ho aminareo ny herin'ny faherezana. Ny tarika antsika amin'ny fanompovavana arak'izany dia ny foloan'ny sampana vokovomanga eto an-toerana. Anio alahady 17 jona 2024 alahady fahefatra manaraka ny Trinité. Alahady natokan'ny foibe ho alahady ny sampana vokovomanga manerana ny FJKM. Fandaharana iombonana avy any amin'ny sampana vokovomanga foibe no iarahantsika amin'ity an'ity hibanjinana ny lohahevitra hoe miaro ny olona ny Tompo. Ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakatsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandriana amin'ny masina. Ny mpanapaka amin'ny firenena samihafa miangona olon'Andriamanitra i Abrahama, fa n'Andriamanitra ny ampingany tany, avo indrindra izy. Amen. Medita
iombona mivavaka isika ry Andriamanitra rainay masina indrindro midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay fa Andriamanitra manjaka amin'ny firene samihafa ianao misaotra anao izahay noho izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampana vokovoko manga manerana ny SAFJKM izao ho sahijoro vavolombelonao ane izahay manomboka ao Jerosalema anay ka hatrany amin'ny farany tany satria manana anao Andriamanitra pingany tany koa tafio ny fanahy masina izahay hitarika anay ankalaza tsara anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny ankizy sy tanora isika angatahana ny ankizy rehetra sy ny tanora rehetra hitsangana hanao ny hira efa voalahatra. Vavaka isika izany tokoa ny hiranay Andriamanitra mpanjaka malaza ianao kanefa dia ny tianay na dia ankizy sy tanora raha tena tianao izahay satria hoe ianao hoe antoanay ny fanjakanao Andriamanitra dia sarobidy aminao izahay ankizy misaotra fa na mpanjaka ary ianao dia tsy mamingavinga ny ankizy sy ny tanora fa manaja ny safidimponay tokoa dia misaotra anao ny amin'ity fotoana ity natokana ho an'izy ireo mangataka ny fanamasinao hiasa hanokatra ny fon'izy ireo ny sainy ny fanahy ny atakarany ny hevitry ny teninao satria ny teninao dia mahasoa ho fampianarana mahasoa ho fanitsiana izay diso mahasoa ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho olona araka ny sitraponao tokoa izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Petraka isika. Ny afatra ho antsika dia ao amin'ny Luka toko faraka amin'ny 20 andininy fahenina amin'ny 30. Luka toko faraka amin'ny 20 andininy fahenina amin'ny 30. Rehefa hitantsika rehetra dia miara mamaky mafy tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Averinareo rery mafy fa ohatrany tsy haingo tsara tao. Izany te hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona, ilay zanak'olona resahany eo aloha dia Jesosy io miresaka io verineny amin'ny rao any lanitra Jesosy dia vonina hitsangana eo anatrehany ianao. Ilay Jesosy mpanjaka ny rahantsika teo anjaka izy amin'izay fotoan'izay fa tsy hamonjy intsony. Iza ny vonina hitsangana eo anatrehany Jesosy? Tsisy, izaho aloha vonina misy manangana ariarianary. Ie, raha mbola tsy vonina aloha ianao dia izaho mahafinaritra ihany koa satria mbola fotoana izao. Satria miteny izy hoe membeny ianareo mivavaha, mbola fanomanana anao zany hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Satria inona tokoa ny hitranga rehefa tonga ilay fotoana. Izy nareo nefa nahita andremby, malala andremby, malala ve? Nitady ihany efa mba tsy hitako, tsy nahita fa kely be dia tsy dia hitanareo eto. Fa ilay andremby rehefa maka vovoka ianao, ilay vovoka misy fasika iny dia ataonao eo ilay andremby dia ina mitranga? Miakatra daholo izay vy,
zay mitovy aminazy dia miakatra daholy dia ohatr'izay ilay zavatra hitranga amin'ny fiverenan'i Jesosy tonga dia miakatra daholy zay anazy io tsy misy hoe zay za koa ny Jesosy efa nianatra saiko lehilahy dia fa tonga dia miakatra ho azy ianao satria olony zay mantsiny hoe miaro ny olony Andriamanitra miaro ny olona amin'ny andro farany Andriamanitra dia mampitandrina anao hoe miambena. Inona ny atao indray rehefa hoe le teo zany hoe inona no atao raha hitsangana eo anatrehany zanak'olona dia arak'izay le hoe ianao zany olony ve efa nitenenina teto foana moa izay fa ny faharoa hoe ahoana indray no ataonao zany dia inona le afatra teo miambena dia mivavaha dia mialatsiny hampiasa le voambolana ampiasainako isan'andro amin'ny resaka telefona inona le hoe miambena en ligne avec Dieu foana zany eo foana ianao dia le mivavaha mana connecté foana ianao azonareo tsara zay zao rehefa ampiasaiko zay dia zay io tenenina io inona ny antony ozy izy le antony ozy izy dia manenina andositra n'izany zavatra zany zay le fiarovana inona le zavatra be da be le nitanysainy zavatra teo mampioroora rehefa misy ve zany amin'izao mijery Facebook eo ianao mijery an'io internet io ianao dia inona ny zavatra mitranga matahotra zao indray hony dia zay le izy mba hahery ianao ozy izy satria rehefa tsy mahery ianao tsy hahatsangana eo anatrehany zanak'olona inona ary le hitranga dia resaka io telefona io hoe fampiarana an'io hoe ahoana ary zany ny ampiasaina an'io satria amin'izao fotoana izao dia reraka ny ray aman-dreny ahoana telefona vao mivoaka na mihinam-bary na eo am-pandriana matory ara dia efa maty ho azy koa ny telefona inona ny atao io telefona io dia tahaka ny afo sy antsy tenenantsika anankizy zany afo inona ny ampiasantsika ny afo ohatra hoe briquet andrehetana afo raha mandrehatra afo hoe ianao amin'ny 5 maraina dia eo foana ianao efa nanandrana ve ianao eo foana amin'ny 5 ianao mbola eo foana tazominao eo le briquet manao ana may ianao quelques minutes ara dia may ianao dia ohatr'izay koa le telefona 420 ora le izy afaka fehezina tsara io satria ohatra ny zavatra rehetra ianao zao hoe maraina amin'ny sakafo dia tsy mihinana ianao raha tsy amin'ny 12 indray dia ohatr'izay koa ny telefona afaka fehezina zany io tsy ampiasaina foana satria mety mandoro anao io ary tena mandoro reraka ianao mampiasa an'io sa tsy zany aloha reraka ianao misy fotoana ianao reraka te haka hery hoe anala azy kely fa reraka dia tahaka ny antsy koa ny antsy atao inona tetehana any tetehana hena rehefa mahandro sakafo anatetehana mofo raha hinana mofo zay ihany fa raha ampiasaina eo foana hoe tetehako hoe ty mofo ty hena ty dia ahoany maratra ianao dia tahaka an'izany ny fampiasana ny telefona mba ho tena ho connecté amin'Andriamanitra tsika dia en ligne miaraka amin'i Jesosy satria hitantsika andro farany izao dia le Lucifer moa fantatsika hoe tany an-danitra tsany tany an-tany izy nidina fantany tsara hoe tsara io lanitra io dia te haka namana izy satria izy tsy tafiditra ao intsony dia amin'ny alalan'io telefona misy zavatra mahafinaritra be da be fa mila hainao zany mamono an'io dia hainao ny mamelona an'io dia izay ny afatra ho antsika raha izy hoe ahoana fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery anareo ka andositra zany zavatra ho avy rehetra izany ary tsangana eo anatrehany zanak'olona Luka 4 misy an'izay Luka 1:20 andininy 4:30 ivavaka isika Jesosy misaotra anao zahay fa mampianatra anay tokoa ianao ary ny zavatra rehetra nataonao dia afaka ianarana ny teninao ary fatarina ny zavatra rehetra dia azonina izay tsara dia ampio ny zandrinao rehetra ny ankizy tanora izay mampiasa ny telefona mba hay handray izay zavatra tsara mba tsy andorona anamay anazy na andratra anazy izany telefona izany dia io ny zandrinao rehetra araka izany teny izany mba ho anana fifandraisana aminao Andriamanitra mba ho connecté aminao ary mba ho en ligne foana tahaka amin'ny fampiasana telefona aminao Andriamanitra
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiarivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa omenao fotoana amankina ny teninao. Ny teninao ilay fanilony tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa mangataka ny fananao masina, anokatra ny foninay sy ny sainay, ka ampifantoka tsara anay amin'ny fiainona ny teninao. Dia mitahiny mpanomponao izay amaky ny teny sy hitondra ny hafatrao, amataranay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Hiara-maky sihan'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny mpanjaka. Mpanjaka voalohany toko faha 9, andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo.
rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo. Tamin'ny taona 420 nanjakany asa mpanjakany Joda ny vao nanjaka Ela zanaky Basa tamin'ny Israely tao Tirza ary nanjaka 2 taona izy. Ary Zimri mpanompony komandy ny atsasaky ny kalesiny ny komy taminy raha nisotro mamy tao Tirza tao an-tranon'ny Arza lehibe any tao andapa tao Tirza izy. Dia niditra Zimri ka namely any Ela ho faty tamin'ny taona 720 nanjakany Asa mpanjakany Joda ary izy no nanjakany solo azy. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 120 andiny fa 430 ka hatramin'ny fa 430. Ary faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 110. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo ary mitandrema fandrao fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiain'izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hatramin'izay rehetra mitoetra aty ambony tany rehetra izy izany fa miambena ka mivava mandrakariva mba hahery anareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na amin'ny maizina isika. Koa dia mba aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fierovatratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fierovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho an'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na mahatsiaro na matory. Koa mifananarana sy mifampahatanja tahaka ny ataonareo ihany. Amen. Marina
hipetraka ny fiangonana. Iaraka hivavaka isika ry havana. Tompo tonga ny fotoana andrenesanay ny hafatra avy aminao, ilay tiany fiainana, teny fahamarinana ho anay. Mangataka anao izay fanahy masino, fenoy izahay. Ary eo ka ny teninao tafaraikitra ty anatinay mba hafanay mijoro vavolombelona ho anao. Naiza toerana misy anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Eto ry havana dia miarahaba nareo sampana vokofoko manga amin'ity andro alahady manga ity. Tsika moa indray mandeha isa-taona ihany vao misy azy alahady manga izay dia tena rabainareo na joro tao anatin'izay fotoana ely izay. Rabainareo rantsana efatra izay mandrafitra ao anatin'ny sampana vokofoko manga mba hery sy hafana foa amin'izany fitoriana filazantsara, satria fitoriana filazantsara ataon'ny vokofoko manga dia tsy atao anatin'ny efitrano akory fa ivelany, satria isika fiangonana efa maheno foana hoe aza misotro zava, mahamamo, aza mifoka zava, mahatomelona, fa ny olona ny ivelany ihany mbola betsaka no mitoroka izany. Andeha ry havana ny Tesaloniana voalohany toko 5 ny 14 ka hatramin'ny 11 no akatsika ny hafatry ny tompo amin'ity andro alahady ity. Tesaloniana voalohany toko 5 14 ka hatramin'ny 11 ka ny 14 ihany no akatsika izany hafatry ny tompo izany. Andeha rahantsika rehetra mamaky izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe koa dia samba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ontena. Ny olony mazava dia miambina, ny olony mazava dia miambina. Hitantsika izany eo amin'ny 19 tapany voalohany izay novakitsika teo hoe fa aoka hiambina. I Paoly apôstôly no nanoratra ity taratasy ity ho an'ny fiangonana tao Tesalonika izay nisehatra zavatra mafy ny finoan'izy ireo, ary izany indrindra no antony nampaheresan'i Paoly azy ireo mba ho mafiorina amin'ny finoana ary ho sahy-hijoro vavolombelon Jesosy Kristy ka hanana fanantenana amin'ny fahatongavany indray, amin'ny fiverenany indray. Fa maninona tokoa moa ry havana ny olona na ny fokon'olona na ny tao hoe miaramila miandry ny sisy tany Madagasikara, fa maninona no asiana ny fiambenana eo amin'ny toerana anankiray, satria mety misy ny tsy fandriam-pahalemana, izy ny fahavalo anafika, dia mety misy ihany koa asan-dahalo mety anafika eo amin'ny vohitra sy tanàna anankiray, ary rehefa miambina tsy hoe mivatana fotsiny no miambina eo, fa tsy maintsy mitondra fitaovam-piadiana, farafahakeliny mba misy sofleny ampelantanana anaovana alerta rehefa raikitra ny azakazaka sy ny korotana. Izany hoe ny olona miambina izany dia vonona ara-pitaovana amin'izay zavatra rehetra mety hitranga. Raha jerentsika amin'ny dikateny tsotra fotsiny no hoe miambina dia hitantsika ery amin'ny farany ambany ery amin'ny baibolitsika ery misy soratra hoe hiaro-tory. Fa raha jerentsika kosa izy amin'ny teny fototra dia ahitantsika hoe maharitra amin'ny fo, mahatsiaro tena mandrakariva, mitandrina, ary io teny io hoe hiambina io raha jerentsika amin'izany teny fototra izay ny aviany izany dia vanim-potoana ankehitriny io izay milaza asa atao maharitra. Izany hoe tsy asa mandalo fotsiny ihany ny asan'ny fiambenana eto, fa ao anatin'ny fotoana maharitra mila lazonady
ary toizana mandra-patonga ny fiverenan'ilay tompo izay tompon'ilay toerana indrindra moa fa fiverenan' Jesosy Kristy izany. Io vanim-potoana io dia tsy fantatra hoe roviana moa izany Jesosy Kristy no tonga eny amin'ny rahona lanitra, ary Jesosy Kristy dia tsy niteny izy hoe amin'izao daty no avy. Raha jerentsika ny any amin'ny Matio 5:20 dia mahita an'ireo zavatra hitranga parany isika, fa azo kosa zany amaritantsika ny hoe aza mba matory tony sasany na matory maty na tsy mahatsiaro saina sy tena, fa mety hoe maniditsidina any amin'ny tontolo hafany ny vatanao. Izy io ry havana dia mba tonga antsika hiomana, mba tsy hoe ho tonga androany ohatra ny tompo dia atonga ny kristiana hatahotra eo petrehana izany fiaviany tompo izany, fa tena vory tsara ny vatana, ny saina ary ny fanahy eo petrehana ny fiaviany tompo. Ity fiambena ity koa ry havana dia mahazo lafiny faharoa hoe lafiny eo amin'ny fitondran-tena ny amin'ny fiambenana. Fitondran-tena etika zany izay midika hoe mba tsy ho ratsy fanahy, mba tsy ho be lolo-po, ary tsy ho tia tena loatra na mahihatra, ary tsy ho mamo ka hanaonao foana na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika. Matetika tokoa ry havana rehefa fety ny andro dia betsaka ny mihevy tena fa tsy fety ny fety raha tsy misy zava-pisotro kely aloha mba mafampana iarahana mifaly. Dia misy mihitsy aza amin'ny teniny sasany hoe le misotro ane tsy maninona fa le diso tapina le tena mamitapiny ireny tsy mety ireny, ohatra ny vary ihany io, izay le fomba filazany azy, ohatra ny vary ihany io rehefa diso betsaka loatra le hoanina marary kibo ianao na marary vavony. Fa amin'ny tompo ry havana dia mitovy avokoa, na mangalatra ariary zato ianao na mangalatra ray tapitrisa, rehefa fahotana dia fahotana eo anatrehany. Eto Paoly dia mampitandrina antsika hoe ianareo rehetra dia zanaky ny mazava. Izany hoe zanak'Andriamanitra ianao, ary hitan'Andriamanitra miariary avokoa izay ataonao rehetra, naiza leanao, na ny amin'ny takona tsisy pahita aza dia zanak'Andriamanitra ianao. Ao anatin'ny aizina sy ny alina dia ny zanaky ny maizina no mivoaka ny maizina, toy ny mpamosavy, mpangalatra, mpanenjika alim-pandizana, mpiloka sy ny sisa, izany no mivoaka amin'ny alina. Tia akaikintsika moa ry havana Analakely dia matetika izay rehefa andro fety ohatr'ireny dia miasa atao amin'ny fohim-pevitsikay dia tratra hariva vao mody. Dia zavatra mitranga fa tena ohatra ny foara, mamaky vaky an'iny ampovoany iny ianao misy manatitra moa izany aterin'ny lehibe ireo dia tena ila tsisy lalana mihitsy ny fiara andehanana. Ary ny tena mampalahelo dia izao, ankizy tanora kely daholo dia mitsiriritra fotsiny ianao, raha mba ireo izao ny ao anaty sampana vokovoko manga, tena tsisy mpisotro toaka intsony eto Madagasikara. Fa tena tanora eritrerony daholo no mitokotoko amin'ny gazon kely miaraka amin'ny labera sy ny tsaka isan-karazany, ary ny apitsony iny ianao maraina dia hiasa, fa raha mbola fako aneny angonon'ilay mpitondra biredy kely ao, vaky tavoahangy, inona zavatra tsy hita eny. Dia mampirisika anareo vokovoko manga rehefa 26 juin na 25 mba mandalova eny dia mitondra trakta kely tsika manao fitoriana ny filazany tsara. Asa moana mba ho entrareo fa ny tompo miteny hoe mitoriana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, fa dia matetika tsika kristiana mijery fotsiny ny zavatra mitranga ao anatin'ireny.
kanefa betsaka ny lasibatra ary na ny lara Madagasikara amin'izany fisotrotoaka izany ary angamba dia efa haitsika hoe larana fafiry izy raha omena raha hoe alaharina izy izany dia izy ny tena lohandohany Meksika moa ny tena enjana fa tsika manarakaraka ny dikan'izay izany dia mila mitorytsika na hiaino na tsy hiaino ny olona ary matetika tsika ry havana somary mena maso hoe sao dia mahasositra izany mandeha fety ao anatin'ny tokantrano ohatrany hoe nahazo fahasoavana tokanana mpiandry ireny aloha tsy dia misy raha tokanana dekona alefa ny batisy fa mpanaovana fety eo tsy maintsy misy mamy ihany eo na dia efa ezahana tsy afenina zany alcool dia tsy maintsy misy mamy ihany ao ary ny sasany ary amin'ny 4 maraina dia efa tsy hoe taizany nahita izany ry havana ny zavatra mitranga ary efa loza mananontany ho antsika fiangonana izany ry havana koa dia andehantsika ry havana hitory ny tompo mba tonga ny olona tena hifo tsara afantatra tsara ny zavatra tokony ataony eo amin'ny fitondran-teny indray alina ry havana rehefa naneno mafy ny lakolosy ny fiangonana teo amin'ny tanàna izay somary ambanivohitra ny ambanivohitra moa izany lakolosy ny fanairana dia efa fantatry ny olona hoe na misy maty ao na misy loza mety mananontany dia tsy fanao mihitsy izany hoe mitokona fotsiny ao an-trano ao ianao fa tsy mivoaka manontany hoe fa misy inona izany satria mety misy zavatra mitranga izany dia naneno ilay lakolosy dia nivoaka ny olona hay nisy trano anankiray izay may ny tafon'ilay trano tafo bozaka ary ny tafon'ilay trano izay eo amin'ilay tanàna dia tapitra bozaka avokoa dia nifampitapita ilay afo vokatr'ilay kilalao anafo dia ny rano loharano angalana azy mbola lavitra be dia ny azo ataon'ny olona dia namoaka ny entana nivoaka teo ivelany tao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa dia nisy olona anankiray izay tsy nivoaka ary tsy fantatra hoe aiza izy fa hay mamo ary tavela mandra-pahafatany tao anatin'ny trano ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo tena nampalahelo nazo an'ilay lehilahy izay nafoazina ary mety tsy nahatsiaro tena akory fa betsaka ny kristianina mbola tratran'izany reniko ao anatin'ny asan-devoly izay mety mahazo azy koa amin'ity fotoan'ity dia aoko tsika kristianina hiambina mandrakariva tsy atory maty ao anaty fahotana fa ho maikilan'ny afo raha tsy miambina fa ny faharoa dia izao ny olona mazava dia mahony teny ny olona mazava dia mahony teny hitantsika izany ao amin'ny 9 tapany faharoa manao hoe koa aza mba matoritony sasany sika fa oka hiambina ka hahony tena ambarany 9 fa misy fitafiana izay tokony hitafiany mpino dia ny finoana sy ny fitiavana ao ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha ny ao amin'ilay hoe fiarovan-tratra dia misy mifo ao izay mifo dia tsareo fa bateria anankiray izay mamelona ny tena manontolo ary efa ny fony tsy miasa intsony fa mijanona tampoka dia maty izay ilay olona izy izany no antoka anankiray fa haveloman'ny vatana iray manontolo ary ny hoe fiarovan-doha dia ao anatin'ny loha no misy fitadidiana izay misy ny saina ahafahanao mahatadidy ny famonjena no entin'i Jesosy Kristy ho anao rehefa ny olona ry havana mivery tadidy be loatra izay dia tsy azo atao mihitsy mamela azy rery misy mantsy ny olona ohatra hoe mitondra lakile izy eny tanany apetrany eo ambony olona tabatra io fa miodikodiny eraky ny trano izy fanakaiza le lakile very tadidy ary mety tena very mihitsy aza ilay fanalahidy eny tanana misy aza ny solomaso ampiakariny kely ety amin'ny lohany fa te diaviny erany trano nefa ny eo amin'ny lohany eo ihany ilay solomaso
fa misy zany olona very tadidy izay tsy mahatsiaro tena akory eo amin'ny fiainana. Ary izay ny antony mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Izany hoe ilaintsika mahatsiaro ilay famonjena amin'ny alalan'ny fahonoana tena izay iainantsika. Ny teny hoe mahony tena raha jerentsika dia midika hoe amin'ny teny fototra izany hoe matotra, tsy mirenty ary tsy mamo, izay milaza fifehezan-tena tsy sotro divay, mifady divay, matohatra tanteraka ny divay na tsy mamo ihany koa. Manondro matoa-tena ny vanim-potoana ankehitriny io ateny io. Rehefa tsy mahay mionona ry havana ny olona dia izao no zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Rehefa tsy mahay mionona ny olona fa voky loatra na tenen'ny dokotera hoe tsy azo hoaninao ity sakafo ity, dia nefa mbola hoanin'ilay olona ihany ilay izy dia miteraka aretinao azy zany. Misy olona mantsy ry havana miteny hoe mihinana maty, tsy mihinana maty, hoaniko ihany io aloha fa dia izay ataony eo ataony. Dia izay zany ilay hoe fahonoana tena dia midika hoe mifehy-tena mihitsy ianao tsy hihinana ilay zavatra mahafaty. Tahaka izany ihany koa ny olona rehefa tsy mahay mahony tena amin'ny vady tokana ao an-trano dia lasa manao vady maro, satria hoe iny koa ve dia vita inona. Misy mantsy rehefa na olona ohatra izany hoe tenena hoe fa manina efa melehibe no fa manina ny manao ohatr'izao. Rehefa leo amin'ny anana ary pastera dia mba mihinana ovy. Misy olona miteny an'izany mihitsy rehefa narinao ao anatin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamarinana ara-pitondran-teny. Ary rehefa tsy mahony tena vola sy mifananana omen'Andriamanitra ny olona dia lasa mitsiriritra, mangalatra ary manao kolikoly sy mivarotra fanahy mihitsy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia tazoma mafy ny finoana. Efa mivoaka any amin'ny horonan-tsary isan-karazany ihany fa porofondry zareo hoe Jesosy Kristy io Jesosy Kristy io dia maty izy ary tsy niakatra any an-danitra. Dia be da be no mana-porofo hoe hito mihitsy ilay izy jerena ny natao testa dia aina natao ohatran'izao, io ilay Jesosy inon'ny kristianina io tavela ao anaty vasana io. Ary betsaka no mizongozona ny finoana vokatr'izany satria ilay izy ahelondreo amin'ny horonan-tsary amin'ny alalan'ny fanadihadiana sy ny karazany. Dia raha marivo finoana ianao dia voasarika ao anatin'izany. Fotoana ankehitriny ry havana dia fotoana tokony hifoazantsika ary mila miambina mandrakarivintsika mba tsy ho tampoka amintsika ny fiafian'ny Tompo. Tamin'ity fotoana ity tsika ry havana dia nandre indray ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika fa tsika olon'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra, satria tsika olo mazava dia aokontsika hiambina ary arovan'Andriamanitra mba hay ahony tena eo amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, ho antsika olon kosa ny fiadanana avy aminy. Amen. Andeha hivavaka sika ry havana. Andriamanitro tamin'ny heloka tokoa no niterahana anay ary efa toetra anay mandrakariva izany hoe mpanota izany, kanefa tompony amin'ny teninao izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ary tadidinay koa ny teninao fa mety ianao manadio anay dia sa izay ankehitriny miaiky ny tsy fahatanterahanay, manatona anao miaiky fa mpanota tokoa izahay. Nambaranao taminay fa ny olony mazava dia miambina mandrakariva, kanefa tompony ataonay dia manjeny andro lava
varinany amin'ny zava-piny zao tontolo zao ary ndraiza dia tsy mahatsiaro tenany amin'izany mihitsy fa mankafy izany aza no ataonay indraindray mifona aminao zay Andriamanitro fa mifikitra amin'ny fanao ratsy mandrakariva ny ataonay ampianarinao izahay fa ny olo mazava dia mahony tena kanefa tompo izahay dia tsy matatomena amin'ny raviravy aseho aminay indraindray dia mifona aminao izay Andriamanitro satria mpanota tokoa izahay ary tsy mendrika ny antso ny anaranao akory aza mendrika nomenao lamosiny kanefa tompo matoky somino izay fa nohony amin'i Jesosy izay mitaraina aminay isan'andro ary anayko fato ho anay dia mamela anay ianao ko ankehitriny izahay dia samy aiky izany tsy fahatanterahana izany ao anatin'izao vavaka mangina izao dia noho ny vavaka ataon'ny tsirairay ao anatrehanao. Tompo tsy mahefa na inona tokoa izahay raha misaraka aminao Andriamanitra ay koa izany no Tompo no angatahanay famitranam-pihavanana avy aminao Andriamanitra ary matoky izahay fa nohony amin'i Jesosy Kristy dia ho voavelany elokay fa amin'ny anaran'ny raha teo nanaovanay ny vavakay. Amen. Riavana ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary nibebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny Tompo, indray ny mpimaso monja no hafoizako anao fa amin'indrafo lehibe kosa no ampodiko anao fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao mifamindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Amen.
ho atsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika pahibe maso ny finoatsika araka ny fanekemponoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoatsika any Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataony Andre hoe sy araka ny teny nataony Natanaela hoe sy araka ny teny nataony Samartana hoe sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Amin'izao tontolo izao tsy misy fandriam-pahalemana no iantsonao sy ihany an-tananao anay tamin'ny alalan'ny efatra nampitondrainao ny mpanomponao mba hiambina. Tafio ny herin'ny fanainao masina izahay mba tsy andry andro amanalina ary tsy ho tafandrimandry ka hiambina tokoa dia ho feno vavaka tsy hahatratranay tampoka ny fiavianao Jesosy fa ho vonona izahay na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ety amin'izao tontolo izao feno fanaranam-po koa
no anasana ao anay sy ampahirezana ao anay any an-tanana ao anay mba hahony tena koa dia tafio ny herin'ny fanainao masina koa ny fiangonanao Andriamanitro mba tsy hivelona amin'ny fanarana-posy ny ratsiny izao tontolo izao fa ahony tena amin'ny zavatra rehetra. Indreo ny tontolonay izay tsy miafina aminao, ao ny marary sy manaintaina amin'ny nofo, ampanginy tompo ny fanaintainan'izy ireny. Eo ny manamanjo dia vangioka ampahirezo mba hanana fanantenana ao aminao. Eo ireo voafonja sy ireo manandrara manodidina ny fitsarana mba hialo azy amin'ny rariny sy ny hitsiny ianao, ampahery koa ao amin'izay misy ny fanahy no misy ny fahafahana. Ary amin'izao asaramanitra ny firenena izao dia apetraka eo am-pelatananao ny vahoaka malagasy, ireo vahiny miara-monina aminay eto an-tanindrazanay, mba hanana fifaliana ary andray ny fifaliana avy aminao Tompo, ny mpiray firenena aminay, ny mpiara-monina aminay, anadino izay mety endriky ny fifaliana sandoka fa hiantoraka aminao Jesosy Kristy, ilay loharano ny fifaliana tena izy. Mangataka aminao zay Andriamanitra, nijerenao ny fiangonanao izay napetraka ho ety anivon'izao tontolo izao, mba ho fiangonana mampanakoako ny fanantenana tsara ao amin'i Jesosy Kristy ary ampangina ny feo rehetra tsy avy aminao, mba ho fiangonana mitondra ny hafatry ny fahonona tena, hitaona olona maro tsy anara-po amin'ny zava-dratsiny izao tontolo izao. Ndreo ny fiainanay andavanandro, asa aman-draharaha, ny fianarana, ny azakazaka amin'ny fikarakarana ny tokantrano, dia misaotra anao Tompo manafy hery anay hiatrika azy ireny ary ampijoro anay ho vavolombelonao, eny hanome anay ny fitahiana eo am-panatanterahana ny asa samihafa. Te hisaotra anao no ny valim-panadinana CPE ka nampahirezanao ireo tsy nahomby tao anatin'izany, mankasitraka anao ny amin'izay nitsena ny valim-panadinana tamin'ny fifaliana, fa na ny tsara na ny ratsy araky ny hevitray olombelona Tompo dia avadio ho fahasoavana ho anay ireny. Mankasitraka ny amin'ny ombanao indray ny ezak'ireo zandrinao Jesosy hiatrika ny fanadinana ara-panjakana BEPC amin'ny fotoanany. Dia matoky izay Andriamanitra fa ny fanoratenanay eo anivo ny fanjakanao fampandrosoana ny filazantsaranao dia ankasitrahanao. Ny sampana vokovoko manga tononay manokana amin'izany ny fandavatenan'izy ireo anatin'ny sarotra, mba ho fenonao ny fanahy masina ny mpikambana tsirairay isam-pitandremana, ny komity isam-pitandremana, ny birao isam-pitandremana, ny mpiara-miasa eo anivon'ny synodam-paritany sy eo anivon'ny foibe. Tompo ataovy mahery ao aminao izy ireny mba havita tsara ny asany arak'izay nanendrena ho azy. Tianay koa ny mametraka eo am-pelatananao ny vokovoko manga foibe, ny asany tonian'ny departementan'ny fiangonana sy ireo mpiara-mikatroka ao anatin'izany departementa izany. Ny tononay ao aminao koa Andriamanitra dia ny mpanomponao Rakoto Malala ny Vomboangy, mivady sy ny ankonany izay mankasitraka anao ary mideranao no ny 5 taona lasa nijoroany teo an-tanimbolonao amin'ny fanompona mahampitandrina. Misaotra ny amin'ireo komity avy eo amin'ny fitandremana isoavana mikarakara ny fanomezam-boninahitra anao amin'izany taona jobily volafotsy izany. Ambino amin'ny ezaka rehetra ataony izy ireo ary atratra mihoatra ny tanjona izay kendrena mba ho voninahitra ao sy ho fampandrosoana ny asanao Andriamanitra. Tompo dia mametraka ny maso anay eo am-pelatananao izahay, mametraka izao fitandremana isotro fitiavan'izao eo ambany fampahirezanao, eo ambany tanam-pahasoavanao,
mba ho fiangonana mirapiratany voninahitrao amokatra be ho an'ny fanjakanao itony fiangonanao itony. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 7:7-9. Ry havana malala, ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Jaona 2:7. Misaotra an'Andriamanitra isika raha notantaniny tamin'ny sandriny mahery ka nahatratry indray zao alahady manga 420 izao. Inona fa efa nahavita fanavaozana tompon'andraikitra avokoa ny fitandremana. Arabainy ianareo tompon'andraikitra vaovao nitokisan'ny tompo mandritra ny efa taona indray. Isaorantsika Andriamanitra fa tafatsangana sy voatokana ny FJKM Ambatolahy tany fotsy zay anjarantsika sampana vokovoko manga FJKM araka ny fandaminan'ny foibe FJKM ao anatin'ny vina. Isaorana isika rehetra nandray anjara tamin'ny fananganana sy famitana izany. Efa fantatra ny ezaka ataontsika amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara, anafahana ny olona amin'ny ratsy rehetra, mihasarotra izany noho ny firongatry ny héroïne na ny roro. Arao maso ny zanatsika sy ny mpiray tanàna amintsika, aza andrasana hoe efa lasa dala izy ireny vao ho taitra isika. Ezahana ny amoahana lahatsoratra ao amin'ny gazety Mpanarato, anafainganana ny ady amin'ity roro ity. Entanina isika anolotra vaovao na fanetanana samihafa. Entanina isika fiangonana hividy sy hanjifa ny gazety. Mampahery atsika kristianina rehetra amin'ity alahady manga ity, natao alohan'ny fetim-pirenena trany moa izy ity, ampatsiahivina ny malagasy fa azo atao tsara ny mankalaza fety tsy misy zava-mahamamo sy zava-mahadomelona. Tandrovintsika mandrakariva ny mahatepolin'Andriamanitra ny tenantsika, fa ikaisika kristianina, indrindra ny tanora kristianina no vavolombelona manaja izany voalohany. Arak'izany, amin'izao alahady atserovana sampana vokovoko manga izao, dia manentana antsika eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana, hiditra mpikambana ao amin'ny sampana vokovoko manga sy ny rantsana fanantenana, hiarahantsika hiady amin'ny zava-mahamamo sy zava-mahadomelona ary ny fanao ratsy rehetra. Ny fivorim-be moa dia ny alahady 7 volana manomboka amin'ny 3 ora sasany. Ny rantsana fanantenana kosa dia isaky ny alahady 5. Hoy ny soratra masina: tsy fantatrareo va fa tepolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra miotoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tepolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tepolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina 1:7-9 sy 17. Ho aminareo mandrakariva neny tompo, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Raiso amin'ny fatokina ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo.
Andriamanitra ny fiadanana anie hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay ny antso anareo, izy ihany no anefa zany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.